Faly miarabantsika rehetrarehetra poniny eto amin'ny Tamatavy zay manaraka ny fahitalavitra amin'izao arivariva izao. Faly miarabantsika rehetra. Izay zay avy eo amin'ny Université Privée eto Toamasina Vision Institute dia tonga mamangivangy antsika rehetrarehetra amin'izao takariva izao hitondra ny fanazavana ary ihany koa hitondra ireo zava-mahasoa zay ho an'ny mpianatra zay vao afaka baka na efa manana baka ka tian'ny fianarana mba ho lasa ho lavitra kokoa. Dia izay zany manolotra filière anankitelo ho anareo mpianatra zay vao afaka baka izay dia ny bâtiment et travaux publics, communication managériale ary ny gestion management. Dia hidirantsika lalandalina kokoa hoe inona moa ny ataontsika hoe bâtiment et travaux publics, ny communication managériale io ary ny gestion management. Ho an'iza atao an'iza dia ho an'ny mpianatra zay afaka baka manana ny baka teknika, ny génie civil, ny industriel, série C sy ny série D. Natokana ho antsika mpianatra satria hita izy io ankehitriny ny filana amin'ny resaka construction eto amin'ny firenentsika. Indrindra ihany koa ny fanaovana trano sy ny lalana dia mila antsika tanora ankehitriny. Ka noho izay no natonga anay manolotra anareo ity filière bâtiment et travaux publics ity. Raha vao mavita 3 taona isika dia avy hatrany dia mahazo ny mari-pahaizana licence, ary raha mavita any amin'ny 5 taona isika dia bac plus 5 zany dia mivoaka ho ingénieur en bâtiment et travaux publics. Inona daholo ireo asa miandry ho an'ny ho antsika mpianatra ato amin'ny bâtiment et travaux publics dia mba ho lasa tompon'andraikitra eny anivon'ny bureau d'études, lasa dessinateur, maîtreur, projecteur, lasa conducteur de travaux, lasa ingénieur de travaux. Maro ny sehatra miandry antsika raha vao mivoaka ao anatin'izay bâtiment et travaux publics izay tsika. Misy parcours anankiroa izy io dia ny bâtiment et travaux publics, fa mianarana avokoa ilay parcours anankiroa, ny bâtiment dia ny travaux publics. Dia rehefa tonga ny mémoire dia any tsika no misafidy ny spécialisation antsika, anao bâtiment sa anao travaux publics amin'ny mémoire. Eo ihany koa ny diplôme délivré ao anatin'izay dia voalaza teo dia ny licence ary ny master. Communication managériale dia meko ny Madame Rondrona nazava azy. Eny ary ao anatin'ny communication managériale dia manana parcours anankitelo zay ao avy amin'ny Vision Institute. Averiko foana hoe 3 ans en 1 ny communication managériale eo amin'ny Vision Institute zany. Dia tsinony zany fa ny communication d'entreprise, ny communication médiatique na ihany koa ny antsointsika hoe journalisme, ary ny fahatelo ny tena spécialité anay ao amin'ny Vision Institute dia ny famolavolana ny mpianatra eo amin'ny sehatry ny communication sociale. Fanontaniana mipetraka foana ho anay zany hoe inona ny asa mety miandry ho anay rehefa ohatra ka mivoaka ao amin'izany communication managériale zany zahay. Dia alohan'izany anefa dia teneniko fa ny baka série rehetrarehetra dia tafiditra ao A1, A2, ny O sy ny série C sy série D mety foana rehefa leny ianao amin'ny resaka serasera dia afaka miditra ao amin'izany ny sehatry ny communication managériale zany. Ny asa miandry antsika izay mivoaka dia maromaro. Ao anatin'izany ohatra ny hoe attaché de presse na hoe ho lasa journaliste ianao, ny chargé de communication interne et externe ao anivona entreprise anankiray, ny chargé de projet événementiel, chargé de projet social, community manager, web designer, ary ny farany ny chargé de relations publiques. Ka noho izany dia polyvalente ianareo mivoaka ao, polyvalent et polyvalence daholo. Dia inoko angambany fa tsy misy mety anahirana zany. Dia eo amin'ny sehatry ny gestion management ho kaseko amin'ny Monsieur Mamy. Ny amin'ny sampana gestion management kosa dia ho an'ireo ankizy vao afaka baka manomboka amin'ny lettre série A2, C,
sy ny série D tertiaire, ny G1 sy ny G2. Ny mention gestion management moa dia mampiofana ny ankizy mba ho lasa comptable, contrôle de gestion sy audit, ny manager, ary indrindra fa ny ananivon'ny resaka ressources humaines. Inona ary ny asa miandry ho an'ireo ankizy misafidy ny sampana gestion management? Mety ho lasa dirigeant na dirigeante na resaka entreprise madinika sy salatsalany, ary ho lasa manager d'entreprise, responsable ressources humaines, auditeur junior, ary chargé de développement en entrepreneuriat, contrôleur de gestion, responsable en organisation, chef de produit, responsable qualité, ary responsable production, ary chargé de clientèle. Hitantsika amin'izay fa maro ny asa miandry atsika raha misafidy an'izay sampana gestion management zay tsika. Maro dia maro tokoa izy ireo ho anatin'ireo filière anankitelo ireo. Manomboka amin'ny bac plus 3 avokoa ny diplôme zay ho zaraintsika zay rehefa mavita an'izay fianarana 3 taona ianao, mavita amin'ny fianarana 4 taona ianao dia mahazo ny master 1, dia fianarana 5 taona dia mahazo ny master 2. Misy parcours anankiroa ihany koa ny gestion management dia ny commerce, marketing, communication zay ahitantsika ny resaka ao tsika mianatra ny transit en douane, commerce international, resaka marketing sy ny relation internationale, ary ny administration, comptabilité, finance kosa dia ao isika no mahita ny resaka gestion et comptabilité d'exploitation dans une entreprise. Ireo zany ny filière telo zay ho zaraina aminareo dia izay ihany koa ny ankizy mivoaka ao aminay dia mahazo ny atsotsika hoe équivalence eny amin'ny ministère. Zany hoe inona moa le équivalence dia tovolenta raha dika amin'ny teny malagasy izy io. Na hiasa mpanjakana tsika na hiditra amin'ny mpiasa-mpanjakana, na hiditra amin'ny sehatra ambonimbony any ampitana any ivelany, ka rehefa mahazo an'izay équivalence zay ianao miaraka amin'ny diplôma dia tsy misy atahorana ny diplômanao. Tsotra dia tsotra ny fidirana, tsy misy concours fa sélection de dossier mba ahafahanay manampy anao. Ny anapiko an'izay dia ny toerana misy anay ngambany ny tsara tsindrina. Ny toerana misy anay dia tsy aiza fa eo ampitan'ny Brico Est, ao ambadiky ny ex Bruno Glacier no misy ny Vision Institute. Afaka miantso ny laharan-tarobia isika raha mila fanazavana fanampiny, na afaka manantona mivantana ihany koa dia ny laharan-tarobia dia 038 21 036 35 038 21 036 35 dia afaka manaraka ihany koa ny page Facebook ny Vision Institute dia ao tsika afaka mifampiresaka alefasiny MP fa mamaly anao izahay. Ary ny farany fa tsy kely indrindra dia manao promotion zahay, satria amin'ny 1er octobre zao ny fidira amin'ny première année asa tara, fa manao promotion zany zay ho an'ny droit d'inscription dia manome remise na 20% izahay amin'izay droit d'inscription zay. Fa misy code dia ny code dia hoe Sisel. Raha vao tonga ao zany ianareo no miteny hoe Sisel dia mahazo an'izay promotion zay 20% droit d'inscription. Dia mametraka ny veloma mandram-peona antsika rehetrarehetra dia samy ho tahin'Andriamanitra asa dino no fidirantsika 1er octobre ho avy izao. Sotra tompoko.